Afa ihany izay ny finidiko e. Afa ihany izay ny finidiko e. Afa ihany izay ny finidiko e. Ahoana tiavina? Mody tsy mahita. Ay Dezy, salama tsara rehefa misaotra. Ary aizy ndritiny tsy hitahita ntsony e. Eny ihany aka. Mandra-peona aloha fa somary mamaika kely ah. Inona ary ty? Fangaro efa tsy miaraka ntsony dia tsy miresaka ntsony koa. Tsy izany ka. Ka atao mandosondosontrandry izaniko. Sary-piaro angara amse. Aza miteniteny foana rery Dezy ah. Maika fotsiny afa tsy izany. Maika ho aiza nefa e. Tsy efa lalany avy miasa angandry io zao. Sa mbola misy ale? Maika hody mihitsy aka. Hitako eo ah. Matahotra andramose raha vao mody tara. Inona foana koa ary ty ramose tsy misy farany ty. Tsy misy an'izany aloha zao e. Aleo ny vao fitapitaka dia aleoko seul. Zao veo seul. Veloma ianao fa ho tara-hevitra ety ihany amin'ny adalanao ka. Ady-hevitra izany tiavina. Amin'ny teleko. Dia ady-hevitra momba ninona? Propaganda re zany e. Andro any ariva ngely ady-hevitra eo amin'ny samy candidat andrasany rehetra fatratriny e. Ay ve. Tsy maharaka an'izany ah e. Fa aiza ary Dezy zany. Olo-pirenena toa anao zao ve dia tsy maharaka zavatra goavana toa zany? Inona mahagoavana an'izany eo? Tsy misy fifidiana an'izany ntsony aminay. Raraka tamin'ny fihodinana voalohany ianay ny candidat nitoanana. Ay mo, fa ny fihodinana faharoa misy foana na tafakatra ny tohananao na tsy tafakatra e. Inona ny andaniko andro amin'izany ntsony e? Hita mihitsy hoe fisaina ny Dezy izany fisainana izany. Tsy mba hiova mihitsy ve? Fa tiavina, andraso aloha e. Inona moa mahadiso amin'izany? Ka tsy misy amin'ireo izay tiako hitantana ny firenena ka inona nataoko hifidy ihany? Zany hoe avela amin'izao tsy hisy hitantana ny firenentsika amin'ny 5 taona ho avy io. Aiza kosa e. Hitanao zany. Noho izany tsy maintsy mifidy sika ny fihodinana faharoa ty ary tsy maintsy ny ray amin'ireo no hitantana. Fa iza tamin'ireo no toanandry aloha e. Omeko an'izay tian'ny olo tiako mantsy ny vatoko raha izany. Aza mitapitapy eo rery Dezy ah. Marina e. Toy izany angano hisafidianana an'izay hitantana ny firenena mandritra ny 5 taona. Tsy azo atao anjoanjo ane zany fa mila dinihana tsara e. Sondriko. Efa hoe tsy amin'izany tsony ho any lohako. Zao mandehana aloha mody. Dia arao reny fandarana propaganda reny fa reny ny anampy anao hisafidy izay manakaiky ny mety aminao. Dia tsy maintsy mafidy zany? Tokony hifidy ka. Izay ny maha olo-pirenena. Sady zao e. Le nitohananao efa tsy lany. Ka raha mbola tsy mifidy indray ianao amin'ny fihodinana faharoa io vao maika ho diso fanantenana. Fa nahoana moa? Ka tsy hisy ny safidinao mihitsy izay olany eo. Fa dia izay ny vidin'ny olona ny tsy maintsy ekenao hitondranao mandritra ny 5 taona be zao. Ka tiakano tsy tiakano zany? Tsy antery zany fa mamadibadika tsara amin'izay hovidinao ianao rehefa miaino an'ireny propaganda reny. Eny e. Tena tsy mety amiko tokoa aloha zany hoe zany tia akanjo tsara ka ny olona tsy fantatra reny no asaiko misafidy izay akanjo anaovako e. Ka izay indrindra ne. Mandehana mody manaraka propaganda mba afantaranao an'izay hovidinao amin'ireo fa tsy ny hafa no hifidy ho anao. Marina zany. Merci akia. Ono ah. Fa inona indray e? Tena sérieux anga le hoe mbola seul teo. Dia maninona nefa e? Andehana vonjeo fa dia manjana koa fa tsy avoa intsony ny laingalainganao e. Bebia. Mbola ho ela ngany sakafo? Efa andoatra azy aho zao ka. Fa ahoana? Ataovy aty amin'ny salon fa efa nomboka ty débat ty ka. Odry, fangano iova palitao Dezy ry tony e. Azafady ah. Efa fantatrao fa tokapo ny vadinao ka hivadika amin'izy eo. Saingy tsy maintsy manaraka ny voalazan-dralahy hovidin'ny reto mba hahafantarako ny antefan'ny safidiko amin'io 2e tour io. Fangamo hifidy indray tsika e. Rehefa nandinika lalina ry beby dia tsy maintsy mifidy sika mba tsy asain'ny olona mihinana an'izay tiany Mifidy amin'ireo anao fihodinana faharoa reo ve? Eno tsy ny lokony antoko ntsony nijerena eto fa ny soan'ny firenena sy ny hoavintsika mandritra ny 5 taona. Aleo izay olany eo mba izay tena ny safidin'ny teny e. Sa ahoana ozy indry? Marina koa aloha zany e.
aleo iantsondrineny vetivety hanaraka ny eo ady-hevitra io koa raha izany ka ry zareo marina ny lazany hoe tsy hifidy tokoa e izay manko ny fifidianana fiodinana faharoa nefa tsy maintsy misy ka aleo fantarina izay ho vidiana fa tsy mifidy anjamban'izany afa ihany izay ny finidiko e afa ihany izay ny finidiko e tantara vokatry ny fiaraha-miasan'ny CENI sy ny coalition des radios ary vatiny ny vondrona afrikanina vola afa ihany izay ny finidiko e